Sotranao Jesosy Tompo, no ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola fako indray izara ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao ary manambara fa misy ianao, velona sy mahery ianao Jesosy. Ianao ilay Andriamanitra topoiko amin'ny fiainako rehetra. Mandra-patongako any aminao Jesosy malalo, mangataka ny fitarian'ny fanahy masinao aho, anambara izara amin'izao tontolo izao ny amin'izay nataonao tamiko, satria ianao no nibaiko ahy, izara ny fahatsaranao ka mitenena fanahy masina okenao ny teny amin'ny alalako, satria anao aho Jesosy, mangataka aminao aho Tompo, aoka ny olona tsiraray avy izay are izao fijoroako Vavolombelona izao, andray Jesosy na dia kely ihany ara, ka iaona aminao koa izy ireo Jesosy. Aoka ny tsiraray avy Jesosy, ahitako ny fahalebiazanao, satria izay no iandrasanao aminay zanak'olombelona tsiraray avy Jesosy, satria efa kaiky ianao, ho avy ianao Jesosy, ampiakatra anay izay efa niomana ihany, izay tena mandeha tokoa amin'ny fahamarinana ary miaina ao anatin'ny fahamasinana tanteraka. Misaotra Jesosy, voninahitra ho anao hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Ry havana, tonga ary ny fotoanan'io izay anambarako anao ny tamin'ny nahatongavan'i Jesosy tato atokantranoko nanao opération nanasitrana ahy tanteraka tao aorianany za voadonan'ny tômôbilina, arak'izay efa nolazaiko tamin'ny video teo alohan'izay anefa dia misy zavatra kely fohy tiako lazaina anao. Ry havana, matoa nefa n'izany tanteraka dia mbola nisy dingana maro no narahako tamin'ny baikon' Jesosy izay nandidiny ahy araka ny teniny, dia nenoko avokoa izay tenen'i Jesosy rery ihany, na inona izany. Ary raha ohatra ka misy olona miteny dia mantany ai Jesosy elozahako, ka raha miteny izy hoe tsia dia tsy ataoko izany. Tao anatin'izany ry havana dia niteny tamiko ny Tompo hoe mila ianao manao video mampitandrina ny olona fa ho avy aho, ho avy Jesosy. Dia niteny aho hoe Jesosy ahoana no ahatanteraka izany, dia niteny Tompo hoe ny zanakao lahy no anokatra izany satria efa nomeko fanomezam-pahasoavana izy. Izany ry havana no nahatonga ity YouTube ity no nisokatra ka nitondra ny anarana hoe ho avy Jesosy, no NIANTOMBOANY izao asan'Andriamanitra izao. Ary tao aorianan'izany no nanomboka ny mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika, ilay anadahako amin'ny Tompo izay miara-miasa amiko eto koa, ary koa ao amin'ny page Facebook izay efa fantatry ny maro, satria tsy nitovy ny fiangonana ny vavahanay fa Jesosy no nampiaonanay, nanokafanay ny ao amin'ny page Facebook sy nanohizana ity YouTube ity ho avy Jesosy Kristy ary nampiana hoe mibebay anao, satria Jesosy no mibaiko anay, dia isaorana satria tanteraka izany ankehitriny. Tao anatin'izany koa anefany no mbola nampisehoan'ny Tompo anay zavatra maro, fa tsy azonay atao intsony ny miaroaro amin'ny fiangonana zany na ny vondrona hafa izany fa nasain'i Jesosy
andeha irery izahay satria raha mitambatra amina fiangonana na vondrona hafa dia olombelona indray no andidy anay fa tsy Jesosy intsony. Ka nampisehoan'ny Tompo ahy tamin'ny nofy avokoa nanamarinana izany. Maro ny nasehony ny fanakanana tanteraka. Ry havana, isaorana ny Tompo satria tanteraka soamatsara amin'izao fotoana izao ny asany izay nofidino ataonay. Iverina amin'izay aho ny amin'ny fotoana na hanasitrana an'i Jesosy noho ny efa niainao ny Tompo soamatsara aho araka ny lazaiko anao teo, ary mbola maro hafa koa zavatra niseho tao anatin'izany fa efa henonao ary mbola hoeninao ihany koa amin'ny video hafa izay ivoaka izany. Dia tamin'ny taona lasa ary tamin'ny voalondohan'ny volana Desambra tany ho any dia tena nangetaeta be aho hiaona amin'i Jesosy. Dia niteny aho tamin'i Jesosy, Jesosy te ahitanao aho. Tao anatin'ny vavaka no nanaovako izany. Hoe Jesosy te hiaona aminao mafy aho, te ahitanao aho Jesosy, te ahitanao aho. Noho ny avy eo nefany nandeha ny andro dia tsy tadidiko intsony hoe nanao an'izay vavak'izay aho hoe Jesosy te hiaona aminao aho, te ahitanao mafy aho Jesosy. Ahy izany ny vavaka nataoko tafakatra tany an-danitra. Dia teo ary havana tonga ny fotoana indray andro ny zoma 18 Desambra 2020. Ny maraina tanatin'ny fotoam-bavaka ahako dia efa tsapako hoe ohatrany hoe hafahafa ihany. Dia tonga ny atoandro ny zoma io dia nisakafo izahay. Dia tonga ny hariva dia tsy nona ry havana. Tonga ny sabotsy maraina tsy nona. Tonga ny sabotsy atoandro, ny sabotsy alina tsy natsiaro nona mihitsy fa rano kely fotsiny nosotroko. Fa marea zany ny fanamasina miteny amiko hoe ho isy zavatra iseho. Dia ny asabotsy io nanomana izany ny amin'ny toriteny ho ataoko ny alahady. Dia niteny tamiko ny fanamasina hoe ny alahady ny toriteny ataonao dia momba ny amin'ny pataloha ianao ilay voadona ny tomobilina. Izay zany no nitenen'ny Tompo tamiko. Dia nanomana zany io toriteny io dia zany hoe ny asabotsy ny alahady anatin'ny vavaka sy fiderana an'Andriamanitra foana ako. Zaho amin'ny tsinona ary tsy mangetaeta fa mieritreritra fotsiny hoe hisotro rano kely ihany satria hafahafa ihany zany tsy matsiaro nona zany. Nanomboka ny zoma atoandro farany nanako sakafo. Isika indraindray rehefa ohatra ka hoe nona na tara vao misakafo dia maneno ny kibo na hoe marary ny kibo. Fa tsy naninona mihitsy ahako fa tena hoe ohatran'ny olona voky avy ny sakafo reny ihany. Na ny tato tokantrano raha tsy nafantatra mihitsy fa izaho mikarakara ny sakafo dia zareo misakafo dia izany efa tsy misakafo mihitsy. Tonga ny alahady dia mbola tsy nisakafo ihany ahako. Zany hoe nanomboka ny zoma hariva zany tsy nisakafo tsony, dia ny sabotsy tontolon'andro, dia ny alahady tontolon'andro, dia no tonga ny alahady hariva dia hoy ny Tompo miantso ahy, mandehany ianao mandro amina savony tsotra tsy misy parfum, manomboka any amin'ny lohanao ka hatramin'ny tongotrao, sasanao amin'izay, hoy ny Tompo miantso ahy. Satria hoy Jesosy hoe alako ny ranomanitra, ny fofona fangaroaro n'izao tontolo izao. Tena miteny oatra mihitsy Jesosy amiko. Dia notanterahiko ny baikon' Jesosy. Nandeha nandro aho tamin'ny savony tsotra. Ny any Madagasikara savony nosy, ny any amintsika any. Fa ny ety aminay ety savony Marsay izay ny anaran'ilay izy. Dia noho ny avinandro ary havana
alohany andeha atory dia nisotro rano kely, tena kely nefa zany tonga dia nandoako. Iny rano kely nosotroko iny tonga dia nivoaka ry havana. Dia nandeha natory ako. Dia noho natory ako dia efa mampanofy ahy Jesosy. Noho ny tonga ny tamin'ny 2 maraina teo eo, ny lera tsy nijereko fa tanoany dia taitra ry havana dia nandeha nakao amin'ny salle de bain. Zany hoe ao ambadika ny trano fandrehanay mivady ihany zany dia noho ny aveo ry havana ao amin'ny salle de bain dia misy jiro kely fotsiny apetaka amin'ny prizy dia rehefa mandalo ianao dia mirehatra izy. Afaka segondra vitsy dia maty le jiro. Dia ny zavatra niseho ry havana mahatonga amin'ny teny an'izany dia ho fantatra hoe inona no antony. Dia noho izao zavatra ho tantaraiko anao izao. Noho efa tao amin'ny salle de bain ako, nanomboka ako tsemboka be ary tsy hitako akory ny lera mandeha. Izaho zany teo amin'ny toilette. Fa ny zavatra niseho tampotampoka teo dia nisy fahazavana ngeza be, boribory be tonga teo anatrehako. Boribory be ary mihevaeva eo amin'ny 3 cm eo fotsiny ny tsipetahany amin'ny tany. Zany hoe tsy mikasika ny tany zany fa mihevaeva fa miakatra hatreny amin'ny plafond ry havana. Fahazavana lehibe izay tsy misy mitovy aminy ety ambonin'ny tany, tsy misy hoy aho miantso anao. Fa izy io zany dia tena hoe boribory be ohatra ny glasy. Zay ny teneny tompo tamiko an'io ohatra ny fitaratra. Fahazavana be tena hoe mangano hoano zany ny poziny. Ohatra ny rano be izy io fa ohatra ny fitaratra mazava be madio mangatsakatsaka ry havana. Jiro lehibe ary mandrakotra tanteraka zany tao amin'ny salle de bain. Ary ny mahagaga dia izao, ny chambre anay mivady dia misokatra ny varavarana makao amin'ny salle de bain. Dia ilay fahazavana hitako fa mandeha lavitra be zany le izy, tena hoe tsisy fetra. Ary tao amin'ny salle de bain dia mazava be ny meubleko zany satria lehibe le salle de bain anay dia ny eo adevanko zany na ny meuble manodidina dia hita fotsiny zany hoe taratra kely fa ao aoriana nylay fahazavan'Andriamanitra. Ry havana, mihetsika io boribory lehibe io ohatra ny rano be hoy aho miantso anao, fa fitaratra ohatra ny glasy, madio mangatsakatsaka tsisy toy izany ry havana. Dia izaho zany henoko ny foko fa tsy ato anatin'ny vatako fa ohatra ny eto ampelantanako ankavia. Ary ny vatako tsy tsapako tsony hoe misy vatana ako. Tsy tsapako akory hoe misy vatana ako, fa mijery ilay fahazavana eo alohako dia hitako ny tanako sy ny vatako ao anatin'ilay fahazavana lehibe ry havana. Dia izaho amin'io tsemboka be ohatra ny hoe rano araraka. Ay zany tsy rano no araraka amiko fa tena ao anatin'ny fahamasinan'Andriamanitra tanteraka ako, ao anatin'ny jiron'Andriamanitra tanteraka ako ry havana. Ary hitako daholy ny ao anatin'ny salle de bain fa ao aorianan'ilay jiro zany nefa noho iah miantso anao teo aloha tsy misy jiro ao amin'ny salle de bain fa jiro kely mirehatra fotsiny rehefa mandalo ianao fa tena maizina ry jiro io fa tamin'izany ry havana dia tena hoe fahasambarana tanteraka
tanteraka no tsapako ny amin'ny vatako. Dia everiko fa hoe devoly. De nandroaka devoly a, mandroaka devoly a, de eniko ny tompo miteny amiko. Zany hoe tonga de ao anatiko. Tsy tahaka an'ilay feo eniko tamin'ny zava-doana tomobile. Fa ny feo an-tompo tonga de miteny amiko ao anatiko hoe ohatrohatr'izao zany teneny satria tsy tadidiko firy intsony hoe za ihany, aza manahy ianao, izahako ito, izahako no eo anatrehanao, izahako no eo anatrehanao. Dia tsemboka be ary havana tahaka n'olona rarahana rano zany ny vatako. Dia noho ny aveo ieniko ny ao anatin'ny sofiko anankiroa. Hitanao, raha ohatra ka maka marto ianao de anakapohanao an'le fantsika, de marenao hoe kitak, kitak, kitak. Zay ry havana no eniko tao anatin'ny sofiko. Naharitra ela be izany. De amin'ny fotoana io dia nivalana izany. Nefany tsy nisakafo nanomboka ny zoma hariva atraminy io andro io alahady alina io. De lazaiko anao tsara fa tao anatin'izany tsy fanahako, tsy maninona mihitsy ahako, ary napagagay ary de hoe nivadiko ve tsy mare an'izao zavatra miseho izao, ary tsy mahita n'io jiro ngezabe io ao amin'ny sambranay, satria misokatra ilay sambra. De noho ny aveo ry havana tao anatin'izany de niteny aho hoe Jesosy raha tonga ny fotoana angalanao dia vonina ry Jesosy, vonina Jesosy raha tonga ny fotoana. De miteny amiko indray ny Tompo mba tsy hanahiko tsy hamperitreritra fa tena milama tanteraka ao, ary tena hoe tsisy filaminana toy izany nitsapako tamin'ny fotoana io. Tena milamina tanteraka ry havana. Noho ny aveo tsy haiko na 20 minitra na atsasakadiny na ny oatra ary izany zavatra rehetra izany. Tsapako hoe ny Tompo mihitsy no nandray ny contrôle ny momba manontolo. Noho ny aveo dia lasa Jesosy noho ny vity izay rehetra izay. Noho ny lasa Jesosy tonga de maizina be tao amin'ny salle de bain-ako, dia mbola tsy tsapako ihany hoe ay Jesosy tonga nanao opération nisolo akanjo mandry de niverina natory. De natory be ako ary nampanofy ahy ny Tompo. Tsy tadidiko ilay nofy natao alohany. Ilay za nataon Jesosy opération natao arinany. Fa ny nofy naseho an'ny Tompo ahy tamin'ny fotoana io de nasehony izao tontolo izao, zany hoe ny carte du monde. Zany hoe ny karta n'izao tontolo izao naseho any teo anatrehako, de naseho an'ny Tompo ny tany zay tena feno fanamasina tokoa ry havana. Feno fanamasina tokoa, de tena feno be de tena hoe mitsororoka feno fanamasina. Nahazavain'ny Tompo ahy izay. De naseho an'ny Tompo ahy ny tany rehetra hoe ty toeranty, reto toeranreto tsisy ny fanamasina firy. Fa ny naseho an'ny Tompo ahy ry havana, ny tena hoe misy olona tena mifo tanteraka ao anatin'ny fanamasina tanteraka, tena hoe manaraka ny didin'i Jesosy tanteraka zany anatin'ny fahamasinana. Efa misy be dehibe mifo dia ao Afrika. Ao Afrika tsoroko anao fa ny Afrika irery naseho an'i Jesosy. Fa ny toerana hafa rehetra dia misy fa teboka kely fotsiny ihany. Nantandrazantsika ary
dia tsy ao anatin'ilay Afrika tompoko, fa teboka kely dia kely fotsiny ihany. Dia ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao dia teboka kely fotsiny ihany, fa ny ao Afrika dia efa betsaka ny tena hoe niala amin'ny fiangonana sy tena hoe nanaraka an' Jesosy tanteraka amin'izay anatin'ny fahadiovana tanteraka manompo an' Jesosy. Efa betsaka zany no ny foa ao Afrika. Ry havana, no ny foany maraina dia zahay vao natsiaro nona. Zahay vao natsiaro nona. Zany hoe efa ny atoandro, satria reraka be ao dia efa ny atoandro zany vao natsiaro nona. Teo avao sakafo feno 3 andro izany ny fadiko hohanina, izay tsy nomaniko akory fa Jesosy no nanomana izany. Jesosy no nanomana izany. Ry havana, ny tompo niteny tamiko hoe, niteny tamiko ianao izy te hiaona amiko efa andro maromaro izay. Dia tonga hoy Jesosy niaona taminao, nanasitrana anao, nanafaka anao tamin'ny izay nahazo anao. Araka ny tenin'Andriamanitra ry havana, tamin'i Jesosy nampionina an'ireo mpianany ao amin'ny Jaona 4:12 ny 1:20 manao hoe, izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tia ny raiko, ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Zay ny teneny tompo tamiko. Tena niseho tamiko Jesosy ary tonga tokoa izy nanasitra anahy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Ry havana, ho tohizako amin'ny video manaraka ny toyany mba ho ahafahany tsiraray avy miaino, satria maro ireo tsy manana ny ampy ao am-pelantanana ka tsy afaka miaino raha lava loatra ny video. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany, ilay hatramy taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay tory. Aleluia, aleluia. Misaotra Jesosy. Amen.